Arabaina tratra izao fotoana iarahantsika izao. Iary hivavaka isika. Hivavaka ho an'ireo olana izay mahazo. Ny namantsika Isikara-mianta no mangatabavaka mba ahafahany mamita ny boky izay entiny mamarana ny fianarana izay nataony. Hanampy azy Andriamanitra ary hitsinjo azy. Mety misy ihany koa ny tratran'izany toe-javatra izany no mety tsy fahasalamana angambany. Andeha iary hivavaka isika mba ahafahan'Andriamanitra mamahy olana ny tsirairay avy amin'izy ireny. Hivavaka isika tompoko. Tompo Andriamanitra io, ilay Andriamanitra ambonin'Andriamanitra rehetra. Atononay ianao amin'izao ora izao noho ny vavaka sy ny fangatahana ataony ny zanakao Isikara-mianta. Tsy miafina aminao ny olana mahazo azy. Mamita ny fianarana izy ary eo mpamitana ny boky nefa toa tsy mety vita izany. Andriamanitro, ianao no tompon'ny saina, tompon'ny fahalalana, tompon'ny hery no aoka hikasika azy amin'ny fomba manokana. Tendreo izy mba hahefa izay tokony ho tanterahany. Alao ny sakana rehetra ary omeo azy ny herim-po sy ny herin-tsaina mba ahafahany mamita izany ho ara-dalàna. Ahafahany mampiseho izany ka afaka mitondra izany mba handraisany ny mari-pahaizana ilaina hoentiny mikarakara ny ho aviny manontolo. Mety misy ny tanora toy izany no ny antony maro samihafa mety voahelingelina ny fahafahan'izy ireo mamita izany. Andriamanitra hitsinjo ireny rehetra ireny ianao. Aza velanao ho variana na mety ho latsaka ao anatin'ny famoizam-po izy, fa ho tsarovany fa manana ny fotoana ny ihany koa ianao amin'ny maha-Andriamanitra anao. Koa ny fotoana izay heveriny amin'ny tana izany dia aoka ho fantany fa misy fotoana ihany koa karakarainao sy tantanina ho an'ny olonao rehetra. Momba azy ianao ary ho tanteraka neny faniriany mba ho tonga ao amin'izany tanjona ireny izany izy amin'ny anaran'i Jesosy no angatahako izany. Amen.